ajantsika treo ny dirantsika reveo ny seritry ny fahasalamana fa faritra iray ipoiran'ny volioviny ao avakina karatra ao betsaka ny vokatra tamin'ity indray mitoraka ity raha ny fanazavana profon'izany ny tenetsena eny ary hita ho tsy tony tamin'ny taondasa ihany koa ny vidin'ny ovy amin'ny ankapobeny. Raha tamin'ny taondasa nandravan'ny voliovy tany vakina karatra ny fanala sy ny aretina mandazo, tamin'ity taon'ity kosa dia tsara ny vokatra ary dia nitobaka teny an-tsena ny ovy. Raha oharina tamin'ny taona 2024 dia latsaka kokoa ny vidiny, saingy tsy maro toerana ny vidiny ovy araka nambaran'Andriamatoa Kazimira, mpivarotra eny amin'ny tsena Nanosibeny. Raha mahakasika ny abetsa aloha zany dia azo lazaina hoe misy izy tamin'ity. Raha ny aretina paza ny ovy sy ihany zany tamin'ity tsy dia misy. Fa ilay izy zany vidiny indray zany miakatra sy midina ary mahatonga anazy miakatra zany dia noho ny lalana any amin'ny misy anazy ma tsy mba hoe lalana hoe lala gidrova lalatany secondaire be raha vao mirotsaka zany ilay orana dia miakatra ny vidiny fa rehefa mba tsara zany na maina ny andro dia misy daholo tonga daholo na le any amin'ny ambanivohitra lavitra be any zany dia izay no mabetsaka an'io midina ny vidiny izao tamin'ny famorany efa nisy tetiny dimapolo dia amin'ny fanafosana zany izy amin'izao zany izy alazaina hoe lafa izy amin'izao andro fisian'izao izy zany izao azo lazaina hoe lafa dia ao amin'ny efajato zao ny andraisanay dia mivarotra zay eo amin'ny dimapolo sy efatra dia misy lefa le tri le vety be ohatrany to zany izy vety be raisinay dimapolo sy dimy zao taona dia amidy eninjato dia misy izy le mifangaro zany raisinay efajato mahery kely eo na roapolo sy efatra dia amidinay dimapolo sy efatra. Analamanga sy vakina mpakaratra no mpamatsiova eto Andrenivohitra. Misy fotoana avokoa ny fiakaram-bokatra amin'ireo faritra ireo. Raha ny fanazavana dia nandalo tao amin'ny distrika Andramasina ny Andiambalala, saingy tsy nanimba loatra ny vokatra ovy. Ary ny ovy vokatra avy any Ambohimiadana sy Antanamalaza any amin'ny distrika Andramasina no miakatra amin'izao fotoana izao. Ny paka ovy aloha zany dia le mpivarotra ny amin'ny sisin-dalana. Re zany aloha zany tena hitanay hoe mandany entana zany le makaraiky tapo dia misy koa zany ny restaurant maka ihany le amin'ny restaurant dia mpandefa entana zay zany mipaka ovy eto dia mpandefa entana makany amin'ny faritany zany misy eto eto. Mety hoe fikotona isan'andro milany eto raha eo amin'ny tsena ray zany dia raha ohatra hoe sendran'le paka entana zany dia mety malany eo na taona ray na taona roa ary fa raha hoe eo amin'ny antsinjara le hoe tsinjaraina tsikelikely zany izy dia mety hoe eo amin'ny folo kitapo. Raha ny fanazavana dia tsy mandeha loatra ny tsenany ovy amin'izao fotoana izao na dia misy aza amin'ny fahamarony. Everiny mpivarotra fa mbola variana amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ny ankamaroan'ny tokantrano ary somary mampiena ny fandaniana amin'ny sakafo.